kilasy tompoko vavy am-pifaliana tanteraka no androsoana indray ao tokantranonao isaky ny fotoana tahaka izao efa nampatsivina trano moa fa isaky ny talata tahaka ny tamin'ity androany ity sy zoma no manaraka ny sahilasy izao ianao am-pifaliana no iarabana manokana ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny onjam-peo manaraka ihany koa ny anaty tambazotra dia miaraba ny Clémence ihany koa tafaraka ato anaty fandarana indray. Miaraba ny namana Lilira Farala candidat mpanolotsaina ny tanàna ao anatin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna manaraka ity sy mpanolotsaina dia miaraba antsika rehetra ihany koa mpanaraka tsy tapaka ny fandarana sahilasy izao eto amin'ny MBS TV, ny MBS Radio ary isika mpanaraka tsy tapaka amin'ny tambazotra tserasera ihany koa. Mijery zava-misy niseho rehetra tanatin'iny fanaririnandro iny dia hoe tsy andron'ny olona ity fandarana ity Clémence niandry zavatra be ny olona satria be dia be ny azo resahana tsy ampiandrelanao izay fa aorianan'ity feokira foy ity dia iverinetsika iresaka avy hatrany tapany voalohany. Ireo vaovao malaza sy ireo resaby moa zany izay hitantsika na eny anivon'ny fiarahamonina na ny anatin'ny tambazotra serasera no resahantsika ao anatin'ity tapany voalohany ity namana Lilira Farala dia mazava ho azy mazava loatra alohantsika be raha toka ilay resaka mbola tsy mety le filaza hatramin'izao izay miparitaka ny anatin'ny tambazotra serasera dia tsy inona fa mahakasika ny lahateny izay nataony candidat iray ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao no ndeha ho resahantsika ato anatin'ity tapany voalohany ity. Inona moa le lahateny tsy idirantsika lalina hoe inona daholo le lahateny lava be fa nisy teny vitsivitsy izay tena nanafitohina ny mpanaraka ny raharaham-pirenena raha izay nazy ilazana azy namana Lilira Farala dia ny fahasahiny ilay candidat nilaza fa dia izy no candidat mpanjakana zareo andry zareo ny tanàna antsika ny tanàna moa zany raha raisina raha-baky teny ny zavatra nyteneniny ary hoe isika ny rôla isika ny mafy zay zany nyteneniny izay candidat izay candidat vehivavy moa izy io dia ndenga namana Lilira Farala raisitsika sy rairay ny mety hoe fomba fahitany ny mpanara-baovao mpanaraka antsika eto amin'ny sahilasy izao mpanaraka ny spikirakira ny tambazotra tserasera mikasika an'izay resaka nataonyity candidat ity izay ka angamba mikasika an'le hoe maha-candidat mpanjakana izay manomboantsika azy. Ya, be dia be ny resaka mandeha hatramin'izao mbola tsy le filaza le izy indraindray dia tena mahagaga fa haingana be mihitsy ireo influenceur sy influenceuse ao amin'ny réseaux sociaux efa navita vidéo be dia be mahakasika an'le izy raharaham-pirenena ndresahana fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra fa dia lasa sanatriany vava lasa ironique Clémence Rarinirina manodidina n'iny resaka iny be dia be koa ny fanontaniana mipetraka hoe iza marina ny tena miandraikitra ny serasera ho an'ity candidat anankiray ity fa dia ohatrany hoe mahalasa saina ihany raha olona amin'izany toerana izany sy eritreretina hipetraka amin'izany toerana izany no mamoaka fehezanteny sy manao lahateny tahaka ireny ataoko hoe misy fiantsina ihany ao ambadik'ilay izy iresaka moa sika rehefa andray ny vahintsika rehefa avy eo mety iresaka kely ihany mahakasika ny resaka hoe disqualification satria zavatra ohatrao tena mahalasa saina eo aloha ny famoriana vahoaka Clémence Rarinirina no niresahako an'ilay hoe candidat mpanjakana ity candidat ity dia naka ny toerana iny izy tetsy amin'ny gymnase Mahamasina raha tsy diso nanao an'izay famoriana olona izay dia lasa ihany saiko mandinika an'izany zany hoe amin'ny fotoana manahoana dia izavy no afaka mampiasa inona satria tany tsirony mandidy ny farany herinandro teo dia na ny arabe ary nolazaina fa tsy azo aleha fa eto dia misy olona afaka mampiasa tsara malalaka toerana tahaka ireny. Candidat mpanjakana ny fanontaniako dia izao hoe raha ny marina ilay fanjakana dia tokony rafitra maly eo tena supposé ou neutre mialatsiny amin'ilay teny frantsay ao anatin'izao tsy mitanila zay tsy mitanila ny fanjakana izany hoe voambolana tena fady indrindra anatina période électorale anatina vanim-potoana mpifidianana namelona mandritra ny filazana anaran'ny fanjakana ny anatin'ny resaka firotsaha-kofidiana Clémence Rarinirina fanjakana famova eto Madagasikara fanjakana mira loko volomboasary fanontaniana mipetraka zany marina fa ny avy eo amin'ny loko volomboasary no mitondra ny firenena fa tsy midika mihitsy zany fa nolokoina ho volomboasary ilay sainam-pirenena maitso fotsy mena maha-malagasy ny malagasy ary ilay fanjakana izay rafitra tokony ho ray aman-dreny hijery sy tsara tsy mitanila amin'ny fifidianana ao atao mba hatsara tantana ny commune hatsara tantana ny Madagasikara no lasa milaza fa manana candidat dia izany zany le ataontsika hoe fitondram-tanila ary zavatra tsy mitombina ary mahagaga fa dia tena voambolana avoaka ny vavan'ilay candidat mihitsy ny hoe izaho no candidat mpanjakana izaho no
candidat orange mialatsiny raha isiko kely mihitsy le fehezanteny Clémence Rarinirina dia tena malasa saina ary zao tena tsy afeniny arangarangany mihitsy hoe zay le izy malasa saina kely any ao anatin'le izy ho satria inona moa no mahatonga le hoe izaho no candidat mpanjakana candidat orange ary izaho irery ohatra ny tonga amin'ilay teny frantsay indray hoe qui s'excuse s'accuse ve to miconfirmer to manamafy fa satria ve tsy ianao rery tokoa satria mety efa tafitany amin'ny olona tokoa hoe tsy ianao rery no tena candidat an'ilay milaza azy ho fanjakana sy mitondra ny tanàna dia mampieritreritra mandinika an'izany zavatra any Clémence Rarinirina hatreto aloha raha ny zavatra hitako ny ezaka nijery ihany zavatra resan'olona mety ho resantsika misimisy kokoa rehefa avy eo fa tena hoe vitsy dia vitsy raha nisy ny olona atao hoe nankasitraka ny lahateny iny fa ny ankamaroany dia fanakianana ary tena ohatrany hoe raha nisy toerana avo dia avo nametrahan'olona ny candidat iny talohany tsy na candidat azy dia tena gaga ny olona ninona nidina amin'antanatohatra farany ambany tamin'ny alalana lahateny tahaka ireny Clémence Rarinirina. Ya tsy aritra koa ilazantsika namana lilira faralahy fa tsy voalohany izy no solifatra tahaka n'iny ny candidat iny tsaronao tsara angamba tamintsika nivory tamin'ny conseil municipal dia tsy fantatra hoe ny tanin'inona izy fa dia efa nahateny an'izay hoe candidat mpanjakana izay dia izay le olana amin'ilay resaka hoe serasera hoe tamin'izany fotoana nisy mpanao gazety ihany moa teo fa tsy fantatro na mety nisy namety marika avy eo mpanao gazety tsy fantatro fa tamin'ireny nefa nisolifatra le resaka dia mbola mbola tratra tao amin'ny conseil municipal mety teo anatrehantsika conseiller fotsiny tsika mpandolo-tsaina misy 5 farafabetsany miaraka amin'ny exécutif izay tsy fantatro misy firy izy teo fa tamin'ny kindra mandeha ity zany dia tena hoe eo anatrehan'ny vahoaka marobe izay natsony izy ireo nanatrika sy niatrika sy nieno an'izany lahateniny izany. Ny fanontaniana tena apetraky ny mpanara-baovao ireo mpikirakira ny tambazotra-tserasera dia hoe azo alalana ve zany iny candidat iny hapiasa ny fitaovam-panjakana, hapiasa ihany koa ny olo-mpanjakana ao anatin'ity fifidianana ity tranga izay efa ananan'ny olom-pirenena tokoa mikasika ny antoky eo amin'ny fitondrana zany satria tsy vao izao no ahenonana izany hoe mampiasa ny olo-mpanjakana, mampiasa ny fitaovam-panjakana raha tsy hiteny fotsiny izao tao anatin'ilay lahateny solifatra teo ihany atsidiko kely na manalilira faralahy etanim-pody diso tafahoatra lasa nahateny ny andraikitry ny mpanatrika anankiray dia tsy iza fa ny gouvernora raha nytononao izy amin'ny sekretera nasionaly ny antokony mety hoe izay ny manatrehany teo fa nytononao ilay andraikitra izay sahaniny izay andraikitra maha-olom-boatendry dia izany manam-pirofo fa lasa voamarina ilay maha-candidat mpanjakana ka tena hoe ilay fanjakana mihitsy zany no miara-misy alama manohana n'ilay candidat ary amana mafisako an'ilay teniko teo hoe lasa miteraka aia zany eo anatrehan'ny mpanara-baovao sy eo anatrehan'ny mpifidy indrindraindrindra tsy aritra ihany koa ny ilazana hoe nisy fotoana nisy débat tamina fahitalavitra anankiray na manalilira faralahy izay natrehana député avy amin'ny Antokotimma sy ny député avy amin'ny Volomboasary moa zany dia tamin'izay fotoan'izay zany efa noresahana ny votra tao anatin'izay hoe candidat mpanjakana ny Volomboasary dia tezitra be ilay candidat tamin'izay fotoan'izay ilay candidat izay isan'ireo hita nanatrika an'ilay lahateny niatrika an'ilay tranga tetsy amin'ny Kianja Mahamasina teraka resabe io dia angamba ny everiko fa tena nanongo tena iny candidat député lasa député moa izy ankehitriny fa dia zany ny tena nahatonga azy somary atao hoe niakapofina angara zany azy ny saindoatra tao anatin'ilay fandaharana hoe aza resahana hoe candidat mpanjakana fa tsy candidat mpanjakana zany dia nefany io olona avy amin'ny zareo ihany no manao an'izay fampahafantarana izay. Manoloana an'izay zavatra mitranga zay dia ity zany le tsy fantatro hoe mety tandrify ve ity teniko ity Clémence ilay fiteny malagasy hoe mila sitrany ka nasitriny ve satria lasa serasera mamono no ny tranga raha atao hoe buzz ny eritreretina ho atao anatin'ireny zavatra ireny satria tena hoe mifanohatra amin'izay mety hoe réaction nandrasana ny zavatra niseho tany amin'ny publika rehetrarehetra tany niezaka namaky aho tena niezaka namaky ary tena hoe nikaroka izay fanamarian'ny olona mba ataoko hoe mankasitraka fa tena tsy nahita na dia anankiray azy ao anatin'izay dia mampieritreritra mandinika an'ilay izy hoe hoentina makaiza te hiditra amin'ilay tapany faharoa satria niresaka izy tamin'ny voalohany hoe candidat mpanjakana faharoa dia niresaka izy hoe antsika ho izy ny tanàna
dia manontany tena hoe fa iza moa zany le tena tompo tanàna, tsy le vahoaka ve ny andrianina, iza ny tompon'le Antananarivo fa tsy ny vahoaka ve, fa lasa an'olon-tokana ve, lasa fananan'olon-tokana ve le izy, ary ny tena namperitreritra tao anatin'izy ity dia lasa novakian'ny olona hoe to saritsara ny kay le endrika mety hoe malefaka sy milamina nahafantarana an'ity candidat ty hatramin'izay, fa tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy ilay olona niova fa ilay saritava no nihintsana, dia tena variana ny olona tamin'ilay fomba fanehoan-dresaka. Mampalahelo ihany misy an'ity sary anankiray ity indramako alefa nifaly eo Clémence, raha voninao hoe raha manana voankazo ianao na tsara tarehy be tahaka n'inona aza ka milahatra sy mifanakaiky amina voankazo anankiray loha na tiana na tsy tiana, tsy maintsy hiaraka loha amin'izany voankazo izany ihany. Dia karazan-drazany tao sary tahaka izany no fahita sady amin'izao fotoana izao manoloana an'ilay zavatra mitranga, na misy fahatsarana kasaina atao ary eo dia tsy makaiza ilay izy satria nahoana mifamindra ilay fahalovana ao anatin'izany. Ary miresaka hoe atsika ny tanàna, atsika ny tompon'ny tanàna sy ny sisany, dia hoy aho hoe efa 5 taona anie izay nareo ny teo dia inona no natao dia nankaiza sy nanahoana ny Antananarivo izao ve no mbola hampanantena indray hoe inona sy inona no maha-rôle sy mahamafy be ao anatin'ilay izy. Ka apetraka any izay Clémence Rahanirina hoe manjary lasa tao mivoana ilay serasera atao any ka mety hamono indray engane ka hiratra tokoa ny sain'ny vahoaka malagasy mifidy atakatra tsara izay tena marina ao ambadika ireny rehetra ireny mba hanana ny fahendrena amin'ny fisafidianana izay olona hitondra marina ny tanàna Antananarivo raha afaka pitso Clémence Rahanirina. Fahatelo tao anatin'izay lahateny izay ihany niteraka resabe ilay filazany ihany koa hoe isika ozy izy ny rôle, isika no mafy araka ny efa natsidikitsika tery am-piandohan'ny fandarana teo dia tehiteny fotsiny na manalilira faralahy hoe nisy ireny ny fifidianana député vao tsy ela vao tamin'ny volana May lasa teo dia ny rahantsika nahita teto ny vokatra izany fifidianana izany fa raha nisy tao anatin'ny boriboritany fahadimy candidat any volomboasary izay izy io moa dia ampiteny foana izy io ary tsy resahako eto ilay solona anarana apetaky ny olona aminazy fa dia tena mirehare mihitsy ny amin'ny hoe tsy misy TGV maharesy tsy mety team maharesy TGV zany ary zany mihitsy no resahany tany anatin'ny fampielezan-kevitra tamin'izany fotoana kanefa dia raha ny vokatra tao anatin'ny fifidianana député iny raha tsika nahita teto fa resin'ny team avokoa ny candidat ny TGV ary tsy hita trasy ny TGV tao amin'ny boriboritany fahatelo ka ataoko angamba fa sarotra ihany no inon'ny mpanara-pavao izay efa tonga saina efa mihiratra ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao raha manoloana n'ireny fanehoan-kevitra hoe ry zareo no mafy ary ry zareo ny rôle ao anatin'ny izay. Fa raha ohatra tokoa moa ka raisina amin'izay ary andeha raha hoe raisintsika amin'izay hoe mieritreritra ary zareo fa anazy ny tanàna anazy ny rôle izy no mafy be maninona raha tsy vita ny fanarenana ny tanàna Antananarivo, maninona raha tsy vita ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo kanefa dia 5 taona be izao no ny antsoroka n'izany andraikitry ny ben'ny tanàna sy andraikitry ny PDS zany olona mifandimby avy tao anatin'ny loko volomboasary ihany ary mbola ao anatin'izany moa ity candidat ity tao alohan'ny irsany amin'izao fifidianana izao kanefa dia nakaiza marina ilay Antananarivo isika rehetra ny atokantrano no miaraka mamaly an'izay fanontaniana izay. Na izany na izany tsy azontsika lalova-potsiny ihany ireo atao hoe famalin'ny vahoaka tsotra ilay vahoaka n'Antananarivo izay tena tompon'ny tanàna ary ho tompon'ny fahefana amin'ny alalan'ny latsabaty izay ho ataony satria zava-dehibe tokoa ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity Clémence Rahanirina dia nitsongaina ihany misy vitsivitsy izany nandray ihany ny Clémence ianao koa mino fa nandray fa hoe santionany fotsiny amin'ilay fanehoan-kevitry ny vahoaka nahita an'ireny zavatra nitranga ireny dia tena mahalasa saina. Atao amiko toa misy miresaka trop vulgaire mialatsiny loi de la jungle izao tonga dia tsy lany io be dia be ny sasany izy moa dia mampiasa voambolana tsy mendrika mihitsy hoentina hanehoana an'izay tsy fankasitrahana an'ilay fanehoan-kevitra izay dia eto dia mipetraka ihany Clémence Rahanirina hoe isika candidat mpanolotsaina miaraka amin'ny candidat Tojo Ravalomanana isika dia mpanolotsaina am-perinasa fa amiko tsy fahamendrehana tahaka izany kosa angamba no mendrika hametrahana ny toeran'ny olona hitantana ny tanàna Antananarivo ary raha izao sady dia efa izany ny toerana hitsarahan'ny olona sy hametrahan'ny olona dia mila mametra-panontaniana be ity candidat ity satria everiko hoe raha maha-olon-tsotra azy mety betsaka ihany mety nankasitraka azy teo aloha fa izay ilay sarin'ilay voankazo loza indresahako teo mamperitreritra tsy fantatro hoe mbola misy zavatra afa tianao resahana ve amin'izay mahakasika ny fanehoan-kevitry ny vahoaka izay. Tsara resahantsika fotsiny angambany hoe ireny fanehoan-kevitra isan'ny vakianao teo ireny na manalilira faralahy dia nitsongaitsika tao anatin'ny pejy ny Ramatoa Fanirosoerinaivo izay isan'ny niakapeo loalisitra tamin'ireo niakapeo manoloana ny
lahateny nataony isan'ireo kandida amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy ho amin'ny eto Antananarivo iny ka ao anatin'izay resaka fanirisoerina izay tsika dia izao ny commentaire nosoratany teo ambonin'ilay vidéo hoe tena hoe ahita ray ianareo izy raha io no lany eo tena zay ara-bakiteny nosoratandramatoa fanirisoerinay vo mikasika an'iny faneho-kevitra nataony kandida iny ka eto moa fomba fitenintsika malagasy ny hoe raha nipotaka aza manonja maika afaranymasina zay ngamba ny entintsika isitonana ny sain'ny mpanara-baovao indrindrindrindra fa ireo mpifidy manoloana nyity fifidianana ho avy ity hoe mba jerena ihany ny olona mendrika olona mendrika ary ny olona tsy mahamenatra anao rehefa mijoro manao lahateny mba fier ianao zany rehefa mba maheno azy ay mba zany kosa mba nametrahana fitokisana ao anatin'izay tena maranako azy na manalilira faralahy dia hoe maro ireo olona miteny hoe mila mailomailo fa matoa izy miteny andreny hoe kandida mpanjakana dia mety angala-bato izy zay zay misy andresan'ny olona ary ity anankiray ity ihany koa dia ny hoe misy mpanaradia azy ireo dia tena tsy sasatra ihany koa hoe tsy mamono afo zay moa sisa ny azony atao anatin'izay dia nolazainy indray fa dia hoe resaka privé hono iny resaka iny ka tsy tokony ho navoaka ho fantatr'olona dia te mba hiteny kely fotsiny na manalili hoe tao anatin'ilay fivoriana izy nirahana tamin'ny femme leader tery amin'ny pneu dia reny aneka fivoriana tena privé nisy ny fangalana sariny tena koa navoaka naparitaka ary navoaka tao anaty contexte zasy nanao lahateny na nanao inona nefa dia ninina navoaka tao anaty contexte kanefany dia amin'izao zany dia lazaina indray fa hoe tsy tokony mivoaka iny tsy tokony paritaka iny fa tao anaty fivoriana privé ka mialatsiny raha hiteny hoe drareko le karma misy mialatsiny fa eo aminatin'izay miresaka femme leader zay ihany koa dia ozy hoe mba manahoana re zao hoe mba fijerindreo vehivavy mpitarika manoloana indrindra an'ireny lahateny ireny dia angambany zay fametrahana fanontaniana zay no andeha aitsy-badia antsika makany amin'ny fizarana faharoana manareny. Ny rarintsika moa zany dia tena hoe ho tonga saina ny mpifidy rehetra indrindra hoe eto Antananarivo renivohitra dia zay le teneniko hoe le safidy androany maritra ny hoavy rampitso sofa miseho dian'izao sady reny zavatra rehetra reny afatsika misaintsaina mitsakotsako hoe iza no mendrika omeny mponina Antananarivo ny fitokisany amin'izany fitantanana ny commune urbaine izany naraka faingo kely tsika ary dia hiditra amin'ny tapany faharoa sady andray ny vahiny. Hiditra amin'ny tapany faharoa atao anatin'ny fandarana saila zao tsika mitialina ity moa ataoko hoe fotoana miavaka satria tsika Clémence no mandray ny ada foana afatsika midindinika hoe inavy ny tsara ho fantatra manodidina ny fifidianana ampidirako azy fotsiny mialohan'ny hanomezako ny fitenenana miaraba ny ada aloha tonga sondray atao anaty fandarana zao. Dia faly miaraba anareo dia makasitraka hatrany amin'ny fanasana ary ombako manana ny firarintsoa efa nataonareo tany am-piandohana tany ho an'ny vahoaka mpianaraka antsika. Trakatrano manaiky vahinay isaky ny fotoana tahaka izao alohan'ny ametrahanao ny fanontaniana voalohany Clémence tiako asiana fonoteny kely aloha ny zavatra nitranga tany amin'iny faritra Tsirono mandidy satria dia nandeha nakany an-toerana moa zany ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpiaraka aminy nametraka mba ho hita ny vahoaka sy nampahafantatra satria ao anatin'ny pré-campagne sika izao ny kandida ny tiako Madagasikara izay mirotsaka ho ben'ny tanàna ao amin'ny renivohitra Ibonglava dia Tsirono mandidy zany tsisa fa Andriamatoa Bovary Alain Patrick ny zavatra nitranga raha tsy ahivitsika kely dia nisy an'ireny fanakatsakanana mbola taty an-dalana dia fanosakana an'ireo mpitandro ny filaminana tsy fantatra hoe zay ve niantsona azy aloha eny fa na dia tao an-tanàna azy ao an'izay nanatry maso miaraka tao dia nahita mihitsy hoe hatramin'ny lalana izorana avy no avilon'izy ireo hoe tsy tokony makaty ianao fa makaty fa ny tena tsikaritra ary ity dia hiderako manokana ary izy mianadahy ny filoha Marc Ravalomanana hoe tena novaliany mahitsy mihitsy hoe olom-pirenena manana soa andeha amin'izay lalana tiako alesiny sisa zay fahasahiana zay na nome lesona be dia be ny maro iny tsetsatsiaritra iada malasa an-tsaika any le izy hoe ahoana moa zany no andikanana zany fiesika tena hoe tena fahasahiana be zany ao anatin'izao fotoana pré-campagne izao mbola tsy resaka ny zavatra ataony eo anivon'ny mpanohana ny fitondrana sika. Raha ny marina dia rehefa mahazo an'ilay laharana avao amin'ny rehefa manao an'ilay fitsapana ianao dia mahazo laharana ianao zany voaray marina ianao zany fa kandida amin'ilay fifidiananao hatrehany eo dia manana zofeno ianao manomboka eo mampahafantatra ny olona hoe ny laharana misy ahy dia laharana fahaefatra laharana voalohany zoanao feno zany mandeha mampahafantatra ao anatin'ilay toerana zoan'ilay antoko na lay vondrona antoko zany mandeha mampahafantatra ny vahoaka ifidy
hoe ny candidatsika dia zao ny laharana misy anazy ianina ny candidatsika satria ny fikambananao na ny antoko politika amin'ny fotoana mahazatra isan'andro dia fantatry ny olona hoe misy olona tsara be deaibe ao anatinao fa ny ray am'ireo ihany ny candidat de izay candidat zay tsy maintsy ampahafantarina ny olona hoe izy le candidatsika ity no candidatsika mandritra ny fotoana mialohan'ny fifidianana hatreo amin'ny fahazahoana le nimero tsy misy lalàna nefa milaza hoe tsy azo atao ny mampahafantatra olona ny mahakandidanao sy ny laharanao ary tsisy lalàna milaza hoe am'izao no afaka manao an'izany nanna fa ny marina de no izy de hoe reo vao une fois ianao zany mahafantatra hoe zao ny numéroako zany candidat manana zofy anao mandeha mitety ny ao anatin'le circonscription électorale misy anao ary tsy ilaina fangatahany zany tsisy lalàna milaza an'izany hoe tsy maintsy manaka fangatahany ianao rehefa andeha ampahafantatra ny olona ny projet de société anao ny atao hoe fangalarana de para amin'ny anake de ny filazana rehetrarehetra ny ma hoe olona manery ny olona zany ankolaka na mivantana ifidy anao rehefa aveo ny filoha Ravalomanana moa tsara tsy pihana fa izy no filoha national ny antokotiako Madagasikara dia lojika ry ara-drariny tokoa raha toa ka hoe izy tenany midina manao ny fiarahanetana mifampahafantarana ny candidat izay atolotry ny antokotiako Madagasikara nisy ny tany tsiroan'ny mandidy araka andresany na manalilira faralahy teo fa efa nisy koa ny tany vakina karatra na manalili ary tsara manamarika fa dia na de nisy aza ny sakatsakana izay nambarany président Ravalomanana moa hoe terrorisme d'État no atao dia volanina foana ny vahoaka tsy natao hatran'izany fampitahorana sy fampirorona izany. Resaka président Ravalomanana ihany sika tamin'ny farany teo faraparan'herinandro teo ihany koa izy dia nanotrina ny candidat Tojo Ravalomanana tetsy amin'ny Macro Beoririka niaraka tamin'ny niaraka amin'ny solombavam-bahoaka ny 4e arrondissement sy ireo rantsamangaika ny antoko tim ny amin'izany fiomanana ny fifidianana be ny tanàna sy mpandolotsaina indrindra eto amin'ny tanàna Antananarivo izany dia isan'ny noresahany kely tao le resaka hoe misy mitady anao resaka disqualification teo ianao nanazava tsara mihitsy namana iada hoe tsy misy lalàna mandrarana zany hoe fampahafantarana ny candidat izany dia miresaka an'izay disqualification zay tsy ilay candidat mpanjakana araka ny nambarany ve izay niresahantsika tany amin'ny tapany voalohany fandarana teo tsy reny ve ny tena ambara iada hoe mendrika ho disqualification satria raha reny lahateny efa niresahantsika tsy iverenantsika tsony ao anatin'ity resadresaka ity. Le candidat efa mitonona izy hoe candidat mpanjakana de ny dikan'izay zany raha ny CENI tsy afaka hidisqualifie azy mihitsy fa na mametra-pialana lay filohan'ny CENI na mamela le izy andeha fotsiny am'izao satria ny disqualification zany nge raha candidat mpanjakana izy aza adinontsika fa filohan'ny republika no nametraka ny lehibe ny CENI zany hoe ny fanjakana zany no nametraka nio fa tsara ho fantatra ny vahoaka de izao hoe misy fahefana roa foana zany rehefa eo amin'ny be ny tanàna ary zay moa zany tsara ho fantatra ny vahoaka fahefana roa ny eo amin'ny be ny tanàna de fahefana ray voalohany ny fahefam-panjakana zany de io fahefam-panjakana io de ny fametrahana ny préfet zay hitantsika amin'ny teny eo tsika amin'ny lalam-pandroenantsika de milaza hoe ny be ny tanàna voafidy no premier magistrature fa eo amin'ny fomba fiasantsika tsy zay fa ny préfet no manam-pahefana ary ny be ny tanàna de lasa manana didy manandraikitra responsable zany tompona andraikitra ny be ny tanàna ary manana didy amin'ny tanàna natana ohatra hoe tanàna Antananarivo resantsika de lasa zany tsy manam-pahefana le mera fa manana andraikitra sy adidy amin'ilay tanàna fa ny manam-pahefana de ny fanjakana de izay no mahatonga an'le olona makalavitra marina hoe zany candidat mpanjakana satria ny candidat mpanjakana zany de ny fanjakana ray manontolo ny ratsa mankaiky amin'ny fanjakana ray manontolo no manana hery sy tanjaka hampandany azy hahazo io toeran'io zany fa fataro tsara nefa ny fa ny fanjakana zany ny fanjakana zany dia tsy manana afa-tsy fahefana de manome baiko ny préfet zany fantaro tsara nefa ho an'ny vahoaka fa ny fahefam-panjakana dia afaka manao an'izany eritseritra zany fa tsy afaka manao lalana ny préfet tsy manao lalana ny préfet
na fa ifampanjakana amin'ny fentanan'Antananarivo raha tsy afaka mikarakara an'ireny sekoly EPP reny hôpitaly reny fa ny be ny tanàna no mikarakara an'izany, ny be ny tanàna no mikarakara ny mahatsara ny tanànan'Antananarivo, ny be ny tanàna ny tompona ndraikitra ny fanatsarana ny lalana, fanatsarana ny université ny tanànan'Antananarivo, ny fanatsarana ny hôpitaly sy ireny CSP2 reny ho an'ny tanànan'Antananarivo. Fa ny préfet kosa dia hery famoretana fotsiny rehefa migrevy indray le mpianatra amin'ny université ny tanànan'Antananarivo dia manaporotra mampiasa ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra ireny raha antsika manehita reny fanenjena amin'ny lacrymogène. Dikan'izay raha ohatra zany ka ny candidat-mpanjakana no mbola hoekentsika koa ho be ny tanàna eto de tena ho tanteraka ny teny hoe anazy ny tanàna ary ho potika tanteraka ny tanànan'Antananarivo raha izany. Izany zavatra zany de valable ho an'ny commune rehetrarehetra. Toizako kely fotsiny le fanontaniako teo iada hoe satria ho any resaka disqualification teo ho anao zany tsy mitombona mihitsy ny filazana aloha raha ny zavatra nisy hatreto ny tarafina ny amin'ny zavatra rehetra natao ny candidat avy aty amin'ny atoko timma ny amin'le resaka hoe disqualification zay misy tady resatresaka sy ny konkonina any ambadimbadika any mahita n'ilay hery sy tanjaka ilay candidat sy ny mpiaradia aminy. Disqualification nge tsy misy afa-tsy ny hoe fanaovana propagande amelohan'ny fotoana zay ihany no tokony anananisy ka tsika tsisy ny candidat manao an'izany, ny candidat mampandany ny tenany melohan'izany ary ny candidat efa milaza fahady fa izy mihitsy no ampiasa ny fanjakana nge no mikarakara ny fifidianana eto de izy mihitsy zany no ikarakara de le disqualification raha ho ana candidat ohatra ny tojo moa zany ny tena numero tojo Ravalomanana zany no mieritreretina hoe ho disqualifiena tsy anona fa ny fihetsika ataony kosa ny ataon'ny mpitandro filaminana provocation reny mba hahatonga anao zany IOPF hahatanteraka n'lay disqualification andrasany inciteny anao zany IOPF mahitsiny zay le anan'le izy ataony mahitsy zay hahatonga anao IOPF mba hahafahany manatanteraka n'izay disqualification zay satria izy tsy manana sens atsony azo Antananarivo afa-tsy zay. Miresaka an'izay disqualification zay manko tsika iada de hitako hoe tena ao anatin'ilay stratégie na le paikady ataony eo anivon'ny mpanohana ny fitondrana mihitsy zany hoe mitady ny fomba idisqualifiena ny aty amin'ny candidat Tojo Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina miaraka aminazy fa etsy andaniny anefa de tena tafahoatra ny fandikan-dalàna sy ny zavatra hita aty zany zao de tranga anankiray nizaraindreo namana eny anivon'ny fokotany samihafa eny misy fokotany anankiray ny tsara honenana zay misy asa inona ny ilazako azy micro édition na cyber reny zay efa manana imprimé be dia be misy en tête na ministère ary de ireny efa misy maka en bloc ao de mameno de mandeha mivantana any amin'ny mpanoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana ary de tafiditra avy hatrany tsy mandalo an'ireny resantsika nanentantsika hoe certificat de résidence maka an'ilay attestation de non inscription à la liste électorale sy ny sisa photocopie karapanondro de mandeha makany amin'ny tribunal tsy mandalo an'izany tantarantsika rehetrarehetra zany zany fa de misy an'ity imprimé ty fenon'olona efa maro be ny zavatra fenona de aterina de tafiditra de mandinika an'izany zany lasa nsaika hoe antsirony mandeha tsika sakatsakana na nalakizorana ary tsy azo aleha eto Antananarivo tsika mandeha tena migorona ohatra ny rano mihitsy ny azy ny fampandehanana an'le olona hiditra anaty lisy mpifidianana ketrena daholo ny zavatra rehetra nefa tsika eto andaniny zany de petraka fotsiny amin'izao ary ve zany satria hoe any amin'izareo ny fahefana izy no milaza fa tompony tanàna sy ny fanjakana. Io nge zany efa niteneniko hoe misy drafitra zany tsy maintsy apetraka amin'ny fanaraha-maso rehetrarehetra amin'ny androm-pifidianana mihitsiny amin'le olona tonga mifidy eo zany mazava ho azy fa fantatra tsara ilay olona nahazo ordonnance reo zany any amin'ny faraparany ary de fantatra ny rafitra apetraka de afaka hijeren'le olona hoe tena olona avy eto amin'ny fokotany marina ve ireto olona ireto sady olona vany amin'ny de efa miomana koa amin'ny fepetra rehetra araky ny lalàna ahafahana manatanteraka ny fanakanana an'ireny olona ireny ho tsy ho afaka hifidy fa tsy hoe ho tonga fotsiny eo amina sandry be na ohatran'izany tsy izay fa ny raha ny fepetra rehetra de efa apetraka daholo de ahafahana manaka anazy tsy hifidy raha hita fa tena olona tsy avy eo amin'ny fokotany izy fa ny tena marina koa de itsika malagasy tsika rehetrarehetra zany ito tsy ho ana Antananarivo rery fa ho an'ny commune rehetrarehetra marobe reo olona zany zay ny soratra anarana tao anaty lisy mpifidianana matoa izy ny soratra anarana tao anaty mpifidianana reo olona reo de olona nanana finiavana hifidy zany satria antsitrapo ny fisoratana anarana fantatra izy fa nanana finiavana izy antsitrapo ho isan'ny olona mpifidy kanefany
noho le tsangandravatra ara-politika noho ny setrasetra politika apetraka ny fitondrana ankehitriny apetraka io hoe fisian'ny candidat-mpanjakana io no makely finoana ny olona hoe tsy aresy candidat-mpanjakana zany nareo raha amin'ny fifidianana io no natonga ny olona tsy nifidy hatram'izay ity anefa ty be ny tanàna ity de efa tenenina aminareo hoe tena miankina amin'ny fiainanareo eo amin'ny fiainanareo andavanandro ty fifidianana be ny tanàna ity de ianareo rehetrarehetrareo a zay ianareo zany a voasoratra anarana nao alaty mpifidiananareo tsy nandeha mifidy hatram'izay mandehany ianareo mifidy apetrao ny safidinareo satria marobe anareo reo tongava mifidy ianareo a satria fantatra inge fa matoa nareo tsy nifidy hatram'izay de tsy nanany eritseritsy ny andeha hifidy ny candidat ny fanjakany fa ry nareo efa nandeha teo aloha ka noho izany ampirosianay nareo a mandehana mifidy am'ty fifidianany ity ataovy mihitsy ny safidinareo fa tsy ampy raha ohatra ka be ny tanàna mahazo nalany aza lehibe ny tanànanao a kanefa ny vitsy ny vato azony dia tsy ampy hery hoentiny miasa izany zany hoe nitenenana anao hoe mandehana mifidy eto tsy hoe any am'lehibe ny tanàna olany sy tsy olany fa lehibe ny tanàna efa fantatra fa olany a fa tsy ho ampy ny heriny raha vitsy loatra ny nandrotsa bato azy de mila zany tsika olona be debe a no miseho hoe izay vahoaka anatananarivo ange de tena efa ny 60% na 80% ny vahoaka anatananarivo mihitsy no nandany n'io candidat io e am'izay fotoan'zay la ifay fampanjakana zay tazomin'ny préfet de police lasa maivana satria efa ny vahoaka no mitondra ny tanitsy ny fanjakana am'izay fa raha mbola mionona foana tsika amin'io vato hoe mahalany any candidat tsika io fotsiny nefany vitsy a dia lasa matanjaka foana le fampanjakana ao amin'ny préfet de police de manao ohatra n'io ataon'io foana izy isaky ny mandeha azadiny fa lalana efa tamin'ny fanjanatany no ampiasain'ireo a tamin'ny 1960 de navozina tamin'ny 1980 zany tsy mahazo mivorivory sy ny aniny zany ka aoka tsika tsy hijanona ntsony am'izao pression zao fa ny any teneniko aminareo de ianareo malagasy rehetrarehetra tsy nandeha mifidy teo mandehana mifidy rehefa voasoratra ao anaty lisy mpifidianana nareo a fianareo sisany tena iandrandrano ny fampandrosona nyty firenena ity ho fanalana nyty firenena ity ao anatin'izao geja zao fa raha tsy ianareo reo no mijoro a tsy ahazo vato betsaka tsika betsaka anisa mihitsy zay ny tedavina tsy aritra angamba ny resana rizy menada miresaka an'izay fanetanana izay ada maheno an'le hira aloha hira fanetanana ny olona andeha hifidy alako tsiny a fa raha oharina amin'ireo hira izay manetana ny olona hifidy ny fahenina hatram'izay a de tsy mandona ozy ny fitenin'ny tanora zany hoe nandaniana vola reny zavatra reny a ohatrany gaga ny tena fa ohatrany lasa tsy misy an'le mpanakanto malaza ilay mba mahaliana ny tanora mahaliana ny ankizy satria moa reny rehefa ny hira rehefa tonga ny ambavany ankizy de mazava ho azy lasa malaza tsy arak'izay le hira zany entina fanetanana ampifidy a fananina ve zay zavatra zay a fantanina no apetraka fa zay aloha zany ny zavatra misy resaka fifidianana ihany tsika namana iada am'izao tsika miteny zao a fokotany maromaro raha ny andro no maly fotsiny a no manomboka ahitana ilay fizarazaran-javatra ilay fizarazaran-javatra izay mazava ho azy tsy maintsy hitondrana ny kara-pifidianana tsy maintsy hitondrana ny kara-panondro rehefa mba te hisitraka n'ireny fanomezana maro samihafa ireny a any anatin'ireny fokotany maro samihafa ireny a ny andika ny adany izay a sy ny tokony fanetanana namafisana fanetanana ho an'ireo mpanaraka antsika amin'ity alina ity eo amin'ny hira fanitana fifidianana aloha Clémence aza matahotra anao fa ny hirahira ny jiramaty isan'andro ty de efa ampy anaingany olona andeha hifidy hirahira jirama tapaka sidiro manaingany olona andeha hifidy io satria tena mihoatra ny fefy a ny zava-misy ankehitriny de na ny bosaka ary mety hifidy amin'ity satria tsy mahazo raha loatra izy zany tsy anina le atao tinge hoe tsy vitan'io fotsiny hoe fizaran-javatra io ny resahanao fefandresantsika teto ihany a fa io sarisarina fanombohana hasa manao zavatra io filazana io fa itsika izao ny tena mahavita azy tena manao zavatra fa vo fotoana fotsika de efa mahavita manao zavatra sa tsika ireny eny de resaka fotsiny reny fividianana ny atim-panahan'ny mpifidy hanaitairana an'le mpifidy hoe tena mahavita azy zay tena zay am'izay vao tena mahavita azy fa nefany izy no efa teo foana hatram'izay ny dikan'izay fanaitairana fotsiny fividianana safidy mba hoaka de ny meloa ireny fizaran-javatra ireny ary le izy inga tsy hoe vahoaka malagasy ny zaraina an'le izy fa tena olona efa vao tena hoe voasorotra tsara hoe reto le olona mpiaraka amitsika itsika normal be le izy ry zareo fatany tsara mihitsy le candidat-mpanjakana sy mipanoha anazy no mandeha mizara an'le izy de le olona efa mpikarakara tena sako mihitsy miteny hoe ireo olona zany nasaina nanao recensement
tamin'ny anna inona le ratsa makaiky antseny ireny hitanao eny daholo mandray an'le any eny tena zany tena hoe manahiranao a eto amitsika raha hoe ny sary no entinao any fitsarana atao profy de hoe tsy niera tam'le olona ianao naka sary tsy any tony fa tokony aka use anao maka le sary sy ny anina fa ianao ve moa de ananeritrery fa raha hitanao zao any am'le fizarana reo le olona reo ary fantatra daholo zay no teneniko hoe itsika zany le mifanetana eny am'fokotany am'le andeha hivity io mifankalala daholo inge ny olona eny am'fokotany mifankalala hoe reto ampomban-dranona reto pombandranona ary reto olo reto tsy nandeha mifidy fakalala zany de reo fotsiny mila na tsara fa raha ny voka-pividianana rehetrarehetra tsy za miteny hoe mandrovitsy izy zay tena marina mandrovitsy ny nao natao fokotany de tokony fakafantatra tokony no samy akaiky logement no miray birao fantatsam-bato lotsika be zany fa ohatrany matsikaiky kely ahy le resaka rodateur de firenako indray hoe tena mampiteny moana zany le zava-misy ka vitan'ny olona mihitsy namadika le iran'ny mpanakanto Henri-Ratsimbasavy nataondrareo ale Diramaty koa iada sy Clémence mety marina any le fanamarianao hoe tsy mila fanentanana manokana le fandehanana mifidy raha ohatra reny miaingam-panahy any anatiny olo-pirenena tsirairay fa raha menao ny resaka nataontsika rehetra teo zany de midika efa tena mbola ady ary eto vao tena tololatra zay de mety resaka atao any anaty tambazotra atao amina fahitalavitra tahaka zao na atao amin'ny sehatra samihafa ny tenenana hoe tolona raha tiana ho afaka amin'izao geja mahazo azy zao ny vahoaka malagasy ny tanàn'Antananarivo indrindra zay resantsika atao anatin'ity fandarana ity fa raha ny afatra zay nataon'ny candidat Tojo Ravalomanana zay averinay miravafoana moa hoe zahay de isan'ireo mpanolo-tsaina miray lisitra amin'izany candidat Tojo Ravalomanana larana faefatra zany de mazava ny afatra ny tamin'ny sabotsy teo izy amin'ny fiarana tamin'ny boribory tany faefatra hoe tena iady isika tena iady ary tena hoe ametraka zany an'izay hoe zotsika amin'ny alalan'ny safiditsika izay io 2 Desambra io 2 Desambra ny fotoana andehontsika ny latsabato fa melohany zay sy aoriany zay de mbola mitoy ny ady satria be de be ireo paikady hoe efa apetraky ny eo anivon'ny mpanohana ny fitondram-panjakana ka nylazay ny ady teo mandrovitsy tokoa satria fantany fa mafimafy ihany tokoa no mandrefy ny herin'ilay candidat Tojo Ravalomanana zay resantsika eto foana de zay no mahatonga ny zavatra rehetra mitranga ireny zay koa ngamba Clémence no amaranantsika ny dia tapany faharoa ankasitrahana trano ianao iada manaiky amitiavana iaraka aminay hitondra fanazavana tahaka zany amin'ny tsara ho fantatra mahakasika ny fifidianana de misaotra anareo ary manao veloma finaritra ho an'ny vahoaka fa ny teny farany dia ny ady atrehantsika dia ady masina fa tsy adym-boto de itsika zany mila mivonona tsara zany tsika amin'izy ary mbola ho avy ny fotoana amezana ny paikady rehetrarehetra na ho an'izay délégué na ho an'ny mpiaraka rehetrarehetra eto amin'ny fandarana eto alefatsika eto inona marina le tokony ho fomba fifepetra iraisantsika rehetrarehetra ampahendrena sy ampitoniana mba hahafahantsika mahazo ny fahendresena de manao ya mametraka velomay aminao koa iada dia toizako kely angambany amin'izay le afatra nampitainy ny candidat Tojo Ravalomanana zay enotsika kely le santionany amin'izay lahateny zay itsimba dia atsika makany amin'ny fizarana fahatelo sady farany amin'ity fandarana ity mahita andry zalahy tanora reto mitehaka manokana mihitsy ho anareo tanora mba m'sintéresser amin'le politika mijoro eto izahay hiady ho anareo mba tsy ohatry zao tsony ny tantaran'ity fireneny ity fa mba izonga mba nijaly farany vahoaka n'Antananarivo fa mba hiaina amin'izany fiadanany tompo zany amin'le 11 Desambra zay hiady zay kombaty ananatsika le fizika faly amanana anareo matoky amanana anareo ary nareo koa matokisana fa tena isolo tena anareo mihitsy no asako rehefa tonga amin'ny olam-panotanana io aja mieritreritra nareo omaly zao zay de efa nisy ny tena tsarovy zay rehefa tonga any ianao tsisy varavarana azy vavahady zany tsony eo fa miara-miasa ohatry zao foantsika ieno anareo no asako marina hoe misy zany ny solom-bava-bahoaka de avy eo mbola misy ndray koa le mery sady avy eo mbola misy ndray koa idady zany hoe olona maro be mihitsy zany no hiaro ny vahoaka n'Antananarivo zao teneniko anareo tsy niaizana manjaka mandrakizay fa ny mazava ary hiady ho an'ny mazava tsika
Fizarana fahatelo sady farany ao anatin'ity fandarana saila zao ity iresadresantsika mikasika ny CUA sy ny tontolony dia marina fa efa andresantsika teto ihany ity lohahevitra ity na manalilira faralahy tamin'ny farany fa tsara fa tsy atsika tsara ao anatin'ny sain'ny mpanaraka ny fandarantsika sy ireo mpanara-baovao amin'ny akapobeany mihitsy satria tsy ho avelantsika kosa angamba ny andeha ataontsika hoe ny lainga no andeha hiparitaka sy ho ahely indrindrindrindra manoloana n'izao fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina izao izay heverintsika fa saropady tokoa dia tsy inona moa zany no tena mila resana sy hamafisina fa mikasika ny resabe momba ny resaka taxi moto izay inin'ny olona amin'izao fotoana izao lazaina fa hoe ny candidatsika Tojo Ravalomanana dia mieritreritra ny hanafoana n'ireo taxi moto omaly izao dia naneho hevitra tamin'ny alalan'ny Hainao Manjery ny ataontsika hoe mpitarika azy ireo dia miteny hoe nareo tsy hahafoana anay izany izay manana ny taratasy sy ny sisa dia aleo tsy pihana ary aleo azavaina candidat Tojo Ravalomanana na ny ato anatin'ny conseiller miray lisitra aminy dia tsy misy manana vinavina na dia kely aza mieritreritra hanafoana n'izany taxi moto izany fa ny zavatra resahana hamafisina tsy pihana dia ny hoe mila manara-dalàna kosa ny tsirairay ary afaka omaly azao na manalihira faralahy omalika dia tafarizaka tamina taxi moto anankiray ary noresahana anazy izay zavatra izay hoe nareo kosa ne tokony miditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna fa zadonona fa tanko hoe tsy miditra ao anatin'ny ara-dalàna ianareo dia lasa iaina ao anatin'ny clandestinité foana dia lasa misy ilay fifaninanana tsy ara-dalàna eo amin'ny saminareo dia hosahirana ihany koa nareo ary dia mihaiko mihitsy izy hoe tena tsapanay izany ozy izy izay tena maniry amin'izany mihitsy ary izay koa ozy izy nahita le farany teo ny vorina izay ozy izy teny malakamina ankian'izany malakamina dia niresahana taminay ozy izy hoe andehantsika anohana ny candidat volomboasary izay ozy izy kagabe satria tsy nifampiresahana sy nifampiarahana zany fa dia nitapohana zany izay ozy izy nanatrika an'izay ka tsara ihany zany ny iresahana hanamafisana an'izay ao anatin'izao famaranantsika ny fandarana saila zao na manalilira faralahy hoe tsy marina velively zany ary mialohany andresanao fitenenana na manalilira faralahy hoe ny tenako akoatra mampanorotsiana ny tanàna candidat mpanorotsiana miaraka amin'ny Tojo Ravalomanana dia mpitarika rafi-pitaterana anankiray izay andeha ataontsika hoe soketain'ny olona foana hoe pirafy amin'ireo taxi moto dia nanao fionam-be zahay ary nanamafisanay teo anatrehany président Marc Ravalomanana izay mitanandraikitra lehibe ao anatin'ity fifidianana ity amin'ny flou national ny atoko tiako Madagasikara anazy nanamafisanay fa izahay ao anatin'ny sehatra io dia manaiky ny fampanarahan-dalàna mitaky mihitsy aran'izany fampanarahan-dalàna ny taxi moto zany fa kosa mba misy fifampitindena kosa ny ao anatin'izay mba tsy siny fifamonono ny samy sehatra ny fitaterana ka zay angamba no resahana ihany satria miresaka CUA tsika na manalilira faralahy hoe efa nandeha tao amin'ny commune ny délibération tsy fofoanantsika zany délibération zany ka iveriko fa vaovao inina ahely zany hoe hofoananareo fa io mono lalàna efa noraisin'ny zareo anterisetra nanaovan'ny zareo lehitrezana ka tsy hitako hoe inona indray no andeha amoronana resabe manodidina an'izay ny marina moa Clémence Ararynirina dia izay ilay teneniko foana tato anaty fandarantsika tamin'ity alina ity hoe stratégie rehetra ahafahana manasoketa sy manaratsy ny aty anivon'ny fanoherana dia atao daholo ary mamela ahy ianao tena songianiko kely aloha iny zavatra nitranga tamin'ny zoma lasa teo iny satria raha tsy hivitsika tany fiandohan'ny fandarana dia niresakitsika momba ny fidinan'ny président Marc Ravalomanana tany Tsiron'ny Mandidy izay hoe tsy fidinana tsotra na ohatrany hoe manao visite officielle sy tahaka izany fa tena kombany tany fanehatra tena hoe tena fanehatra tamin'ireo mpitandro ny filaminana fa dia iny ariviny ihany dia nahagaga fa dia mbola nafoy tena tonga namonjy ny fivoriam-ben'ny taxi nitarihinao président minao fa tonga sao matsara tany aminareo izy dia mahalasa ny saiko izany hoe tsy tonga ho azy ka ilay malagasy raha miantso ny filoha Marc Ravalomanana hoe dada tena tsapanao any anaty any hoe ray aman-dreny tsy mahasamanao fitondran'ny tanila na ny atsy na ny aroka miresaka tsika hoe Tojo Ravalomanana candidat be ny tanàna eto Antananarivo dada Marc Ravalomanana izay iray no eo akaikiny ihany koa mifanolontsaina dia izany toe-tsaina izany ahafahantsika mijery hoe ny vorondolo tsy tera-boromanga velively ary entiko ilazana ihany koa hoe tahaka izay nihainoany ny taxi nihainoany ny olana tereraka Madagasikara dia tena inoko mihitsy fa tsy maintsy ho tonga amin'izay fifampihainoana izay tsika amin'ny fampanarahan-dalàna ny reto taxi moto reto zavatra tiana hely izany dia izao hoe tsika hanafoana an'io
zay tsy misy resaka an'izany hatreto na iray ary eto ianao marina fa mitarika ny taxi fa ilay zavatra tsy mety eo anatin'ilay izy ary ny divantsika ankoatrany hoe tsika ny hevitra fa tena tsy mety tsony amin'ny fandrosoan'ny renivohitra Madagasikara moa fisiny fa efa io izy io dia ny fampirisihana azy ho any amin'ny ara-dalàna sisa no tsy maintsy masoana mba tsy hisiny ilay atao hoe fifaninanana tsy ara-drarina na ilay concurrence déloyale ao anatin'ilay sehatra aza manjary toa aboridana io to ampiakanjonany nefy dia tsy mety izay zavatra izay ary vao maika amin'ny tanila satria misy anankiray tsy manefa na inona na inona tsy takiany lalàna inona nefa misy anankiray izay voatery mandoa zavatra afaka penalizeny amin'ilay tarify dia simba ilay fivelomana izay ngamba tena hitako hoe manana ray aman-dreny tsika raha teo mpanolontsaina ao anatin'io lista io dia tena afaka mijery akaiky an'izany ka foano ohatreo ny fieritreretana hoe hanao foana satria izay ilay fanasoketana sy tiana hely ao anatin'ilay izy. Ny anankiray izay tiako tsindriana ihany koa Clémence raha nirina dia magaga ihany fa lasa ohatrany ifampisintomana indray ilay anaran'ny fanoherana ohatrany samy toa teo mpanohatra daholo fa izaho aloha izany tiako lazaina tsara fa tena misy daty mazava mihitsy izay tena nametrahana ara-panjakana ny maha-mpanohatra ny antoko-tiako Madagasikara hatreto izany dia ny filoha Marc Ravalomanana no fantatra araky ny lalàna fa mitarika an'izany fanoherana izany ary niza misoratena milaza azy ho mpanohatra satria ve toa efa mirona aty amin'ny mpanohatra avokoa ny fon'ny olona fa tsy mahazaka intsony ny zava-misy ankehitriny dia milaza ho satsarina mpanohatra daholo toy iaho hoe ny candidat Tozy Ravalomanana hatreto ny tena azo antoka fa candidat ny fanoherana ary vao marina izany na ara-taratasy na ara-panjakana ny fijoroana raha teo hatramin'izay mana-porofo sy manamarina an'izany Clémence Rariny. Feno dia feno ny fanehoan-kevitra namana Lilira Faralahy hatreto ihany koa angamba amin'ny Lilino amaranantsika ny fandarana mety alina ity efa dilany fotoana mametraka ny mandram-pioana ho antsika rehetra indray amin'ny zoma ho avy izao mankasitraka indrindra tokoa. Veloma tokoa.